Sotranao aray malala o, no ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mbola afaka indray izara ny fahatsaranao amin'ny olonao tsiraray avy. Ampitandrina ny vahoakanao Jesosy, ampiomana ny vahoakanao. Iova Jesosy satria ho avy ny fotoana iaonanay aminao. Tsisy afaka hiala Tompo, fa ho hita miariary eo anatrehanao avokoa ny takona rehetra. Jesosy manetry tena eo an-tongotrao aho Jesosy. Ity mpiasanao, anao ny asanao. Fanahy masino, aoka ianao no hiteny amin'ny alalako. Ka ny nofy rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Satria fiasananao aho, tempolinao aho, ka manaiky izay baikonao rehetra. Mangataka aminao koa fanahy masino, hikasika ny olona tsiraray avy. Aoka ianao no hoenin'izy ireo fa izaho dia fitaovana fotsiny ihany. Ary mangataka aminao koa aho Jesosy, aoka ny rahanao andrakotra ahy sy ny ankohonako, ary ny asanao Jesosy, ary ny olonao tsiraray avy Jesosy Tompo. Ka aoka ianao Tompo, andrava ny asan'ny maizina rehetra izay mitady hanafoka ny asanao Jesosy. Ka dorana amin'ny rahanao zany Jesosy avy any Nazareta, satria ny rahanao dia afo mandevona, efa resy eo an-tongotrao ny fahavalo Jesosy, ary mpandresy izahay satria ianao no ato anatinay Jesosy. Ka mideranao, manajanao, mankalazanao Jesosy. Voninahitra ne ho anao reriany, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alatsinainy fa 7 ny volana Septembra 2022. Ry havana, anio aho dia amaky ny fijoroana vavolombelona izay zavatra naseho an'ny Tompo tamin'ny zanakovavy fampitandremana. Zany hoe izy mihitsy zany no nataon'ny Tompo ny atra taminy ny zavatra ahazo ny vehivavy rehetra na ny lehilahy rehetra raha mbola manao maquillage. Raha tia manositra zavatra amin'ny tarehy dia zava-doza Tompoko no miandry ny olona izay tia manao izany. Ny zanakovavy dia tsy mba tia nanao maquillage zany izy taloha na ankehitriny koa ara, fa teo aloha zany ny amin'ny volomaso ihany zany no asiany loko na koa lokomena. Maninona moa no miteny izany? Satria matoa izy tsy manao maquillage no nampisehoan'ny Tompo tamin'ny tenany izany zavatra izany, dia ho fampitandremana na iza ianao miaino an'izao video izao. Ary mangataka aminao koa aho mba izara, satria Tompoko efa tena akaiky ny fiavian'i Jesosy, ka mbola maro be ny tena latsaka amin'izany zavatra izany. Na ny ankizy ara dia fahazaran'ireny sasany mihitsy manomboka sahady manositra zavatra amin'ny tarehan'ankizy. Eo ihany koa ny tanora, eo ny zokizokony. Zany hoe ny taona rehetra izany dia tena voafatotra an'io zavatra ray io. Dia mila zany isika mitandrina. Alohan'ny amakiko izany fijoroana vavolombelona izany dia misy verset manamarina fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra mihitsy ny maquillage. Tsy ankasitrahany. Efa nisy ihany ny video izay nozaraiko teto momba ny amin'ny devolon'ny Jezebela, izay efa nambarako teto hoe efa nanafoka ahy, efa impiry moa, satria
nisy zavatra ny tafiditra tato aminay tato. Eo ihany koa ny devolony zazavavin-drano, avany anaty rano zany, efa nanafika tato tokantrano kokoa izany. Ry havana, misy ny devoly ary tsy misangisangy amintsika izy. Isaorako any tompo lehibe satria nampairaty ny tompo ny masom-panahiko, ny fanahy izay ato anatiko sy ny ankohonako izany. Mba hahita ny tafoka fanafihan'ny fahavalo izay manafika antsika tady amono antsika. Engany ka ho tanteraka aminao sy ny ankohonanao koa izany. Amenna. Mba ho ampairaty ny tompo ny masonao. Amenna. Mandehana ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana tanteraka dia anomboka ampahiratra ny masom-panahinao ny tompo ahitanao ny afetsen'ny fahavalo ary afahanao mandravana izy ireo. Amenna. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery any. Aleloia. Ry havana, ny verset izay nomeny fanahy masina teo tsy hovakiko avokoa izy ireo, fa maromaro ihany. Fa mangataka aminao aho mba tena ahery amaky tenin'Andriamanitra, satria oreraka ianao ary tsy zavatra azava aminao mihitsy izay ambara, izay tenenin'ny fanahy masina raha tsy ampy tenin'Andriamanitra ianao. Isika mihitsy zany. Raha ohatra isika ka kamokamo mandray ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka dia tsy ahery mihitsy ny fanahintsika tompoko, ary miafina eo anatrehantsika ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny fahatsarany sy ny zava-miafina raha ohatra ka tsy mazoto mivavaka sy mamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Ary ao anatin'izany koa ny mandroaka devoly. Aza dino mihitsy tompoko. Eny ary havana, andao isika amaky ny tenin'Andriamanitra. Efa novakiko teto ihany ao amin'ny Mpanjaka Faharoa, toko 7:7 ihany no raisitsika. Hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia tonga tany Jezirela i Jeho, no nandray izany Jezebela, dia nosorany loko mainty ny masony, sady nohaingony ny volondohany, dia nitsidika teo ambaravarakely izy. Amenna. Io ry havana, ilay Jezebela, ilay efa nazavaiko teto, nosorany loko mainty ny masony, sady nohaingony ny volondohany, dia nitsidika teo ambaravarakely izy. Zany hoe nanao manjamanja zany izy zay vao namoaka ny lohany teo ambaravarakely. Efa fijejojejona izany. Ao amin'ny bokyny Galatiana toko 5:7 dia manambara ny amin'ny fijejojejona, asan'ny nofo ary tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra izay olona manao izany. Eto amin'ny Mpanjaka Faharoa ito dia raha mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao, dia ho hita eto fa ho faty dia novonoiny izy ireo io Jezebela io. Ary any amin'ny bokyny Apokalipsy dia ny devolony io ramatoa io no manangatra, no manafika ny olona rehetra, na vehivavy na lehilahy, satria ao anatin'ny fijangajangana, anatin'ny fijejejona, ao anatin'ny fitafiana tsy mendrika, dia io Jezebela io daholy no ny aviany izany. Ry havana, mila mitandrina isika araka ny fijorona vavolombelona nataoko teto fa tena ratsy tanteraka mihitsy ny tarehan'izy io tamin'izy tonga nanafika ahy. Ary manao pataloha izy, ary ny tarehany dia tena ohatrany hoe potipotika. Eny, tena ohatrany potipotika mihitsy satria raha ny ao amin'ny Mpanjaka Faharoa dia manambara fa nazera izy ka nisy ny pitipitika tamin'ny rindriny trano sy ny sovaly ny rany, ary nohitsakitsainy Jeho izy. Eo amin'ny 7:30 izany ao Mpanjaka Faharoa izay noteneniko teo. Ary eo amin'ny 4:30 dia manambara hoe, ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy, dia niditra tao an-trano i Jeho
ka nihinana sy nisotro ary nilaza hoe mandehana jereo ilay vehivavy voaozona iny ka aleveno, fa zanaka mpanjaka izy, dia lasa ireo mba andevina azy, nefa tsy nisy tratrany teo afa-tsy ny karandohany sy ny tongony ary ny felantanany ihany. Ry havana, no ny avy eo izy ireo dia niverina, dia nanambara izany tamin'ny Jeho. Dia Jeho ny teny hoe araka ny tenin'ny Tompo izany, dia ilay nampilazainy any Eli Tisbita mpanompony hoe ao amin'ny tany Jezirela no ihinanany alika ny Nofin'ny Jezebela, ary ny fatiny dia ho toy ny zezika any an-tsaha any amin'ny tany Jezirela, ka tsy isy ahazo milaza hoe i Jezebela ity. Amen. Eny ry havana, tena ratsy de ratsy tokoa ny endrik'io devoly io. Ratsy, potipotika mihitsy ny tarehany, simba. Ka mila isika mitandrina fa ny fahavalontsika dia tsy misangisangy amintsika. Ao amin'ny Apokalipsy toko Faharoa 2:20 no manambara araka ny teneniko teo hoe ny devoliny no manafika ny olona tsirairay avy. Aoka ianao no amaky izany. Ry havana, ovakintsika ihany koa ao amin'ny Isaia toko 7:4-20. Eo amin'le tapany farany eo no tena manambara momba ny amin'ny tare, fa ho raisintsika ihany manomboka eo amin'ny 4:20. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hosoloina zavatra maimbo ny ranomanitra, hosoloana mahazaka ny fehikibo tsara, hosoloana lohasola ny volo voavoatra tsara, hosoloana akanjo fisaonana ny akanjo mirebareba, ary hosoloina marika amin'ny vy mahamay ny atsara tare. Amen. Io ry havana ny olona tia jejojejo. Fa eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe ary hosoloana marika amin'ny vy mahamay ny atsara tare. Zany zavatra izany dia maro ny olona manambara izany rehefa noentin'ny Tompo tany amin'ny afobe. Tena mijaly, fa tena hoe mahitanteraka mihitsy ny atsara tare. Eto manambara mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe vy mahamay. Aoka izay ny mikolokolo sy mihevitra foana ny amin'ny nofintsika, fa very isika any amin'ny afobe ny afarany raha mihay foana ny nofintsika isika. Misy verse anankiroa ireto manambara ny fahavalontsika izay avy any an-dranomasina. Io anankiroa io no tena tiako tsindriana bebe kokoa, satria tena manamarina mihitsy ilay nofy naseho an'ny Tompo tamin'ny zanakovavy. Hijanona eo amin'ny bokin'i Isaia isika, fa ao amin'ny toko 7:20 ihany no vakintsika. Vakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amin'izany andro izany, ny sabatry ny Tompo izay mafy sady lehibe no mahery, no hoentiny mamaly ny leviatana ilay mena rana mandositra, ny leviatana ilay mena rana miolikolika, ary hovonoina ilay dragona ao an-dranomasina. Amen. Io ry havana manambara fa any an-dranomasina dia feno devoly. Mila isika mitandrina fa ny ranomasina dia feno devoly. Eto manamarina tsara ny tenin'Andriamanitra araka ny teneny hoe ary hovonoina ilay dragona ao an-dranomasina. Ary ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy amin'ny andro farany, rehefa lasa avokoa isika rehetra izay mijoro tsara, amen, rehefa tafakatra any an-danitra, dia hivoaka amin'izay ilay devoly ratsy ao an-dranomasina. Hivoaka izy. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 7:1 ihany. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo.
ary hitako fa indro nisy biby dia niakatra avy tao amin'ny ranomasina, nanana tandroka 10 sy loha 7, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana miteny ratsy. Amen. Ry havana, zava-doza no iseho eto amin'ity tany ity. Ovakiko ary ny fijoroana vavolombelona izay zavatra nasehoan'ny Tompo tamin'ny zanakovavy. Zoma voalohan'ny volana avril 2022. Zany hoe tamin'ity taona ity zany. Nisy boaty kely ilay fanosorana loko ireny tamin'ny tanako havia, ary nisy ohatra ny loko teo aminy. Tamin'ny tanako ilany nisy éponge fanosorana ilay maquillage amin'ny hoditra. Tao anatin'ny takolako nisy akorandrika, coquillage zany, izay nisisika niraikitra taminy. Zany hoe tamin'izy nanazavana io zany amin'ny takolaka ny ao anatiny, de nisisika mihitsy zany anatin'ilay takolakany zany niraikitra tamin'ny takolakany tao anatiny mihitsy zany ireo akorandrika ireo. Toizako ny famakiko ny teny. Avy eo nafangaroko ilay loko teo amboniny ilay palette. Zany hoe ny olona mpanositra an'ireny mahafantatra tsara ny dikan'ilay hoe palette, ohatra ny zavatra fisapisaka zay izy dia ohatrany hoe atao eo zany le loko de afangaro izy io. Zay no fahalalako anazy zany araka ny fanazavany zanako anazy tamin'ny ilay nofy. Fa ianao no mahalala, ianao zay mampiasa ireny resaka loko amin'ny takolaka ireny. Toizako ny famakina ny teny. Averiko kely amin'izay mazava tsara. Avy eo nafangaroko ilay loko teo amboniny ilay palette, ary dia nanome loko mitovy loko amin'ny lokony hoditrako. Tsy te anisy an'io amiko aho, satria tsy tia maquillage aho. Ary fantatro fa ny fangarony chimique ratsy amin'ny fahasalamana. Kanefa nisy hery nanery ay anositra ilay fond de teint, zany hoe ilay loko zany teo amin'ny takolako. Ary ny takolako nanomboka nibontsina, ary tena eniko mihitsy, tena mahatsiravina. Ary nanomboka nandrora ireo akorandrika tsirairay ao, ary saika kenda ao tamin'ny sasany tamin'izy ireo, ary ireo nifiko dia nanomboka niala. Manambara izany hoe hatrizay tena toksika ny maquillage ary manimba ny fahasalamana. Izay no tantarain'ny zanakovavy. Ry havana, toksika, poizina, mahafaty, poizina, manimba, ary tena ratsy tokoa ny maquillage. Ao anatin'izany anefany dia any Satana, any Jezebela, ary any zazavavin-drano izay efa misy any amin'ny fijoroana vavolombelona any, manambara fa misy koa ny zazavavin-drano. Ry havana, mila isika mitandrina. Eto dia tena manambara fa nisy hery nanosika azy hanositra an'io, ary nibontsina ny takolany, ary akorandrika no niraikitra tao anatin'ny takolany, ary saika kenda izy. Ny maraina raha ny tantaran'io izy tamiko dia tena mbola rikoriko, tena rikoriko izy mitantara izany, satria tena niaina ny mihitsy ilay izy tao anatin'ny nofy. Ny nofy ry havana, rehefa mampiseho fahitan'Andriamanitra na mampiseho nofy rehefa ampiariny amin'ny tsika, dia tena iaina antsika mihitsy. Ny fanahintsika io de tena velona kokoa noho ny nofo. Amen. Tena velona kokoa noho ny nofo. Aoka isika tena ifo, aza mampiasa ireny intsony, fa tsy tian'Andriamanitra ireny, tsy akasitrahan'Andriamanitra ireny.
fa ny tiany tompo dia tokony isika hiaro ny tenantsika mba tsy ho hisy petipetina avy amin'izao tontolo izao. Ao amin'ny bokin'i Jakoba toko 1:17 izany. Aoka ianao amaky izany. Ry havana, misy zavatra tiako tenenina fohy eto. Rehefa mijoro vavolombelona ako dia miezaka ako anazava amin'ny teny gasy raha ohatra misy teny vazaha kely tafiditra. Tena ialako tsiny lehibe ho anareo mihitsy, satria misy taminareo nanotany tsy nafantatra ny teny anankiray tao anatin'ny teny izay noteneniko. Dia ialako tsiny indrindra, fa raha sanatrika mbola misy tsy mazava aminareo dia manotany, afaka manoratra amiko ianareo. Na inona tianareo antaniana na fampaherezana io dia eto aho raha mbola avelan'i Jesosy eto dia mampaherenareo na iza ianao. Ry havana, izay no fijoroana vavolombelonan'io. Engany ka ahery ianao, engany ka iova ianao, tsy ho ay tompoko ary tsy ho any zanakovavy, fa ho anao raha mbola mampiasa izany ianao, raha tonga ny fotoana eonanao eo anatrehan'i Jesosy. Inona no ambaranao rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra ianao? Aoka isika hitraka hijery ny lanitra. Izay teny izay tompoko no nomeny tompo anay tao anatin'ny vavaka ny asabotsy alina, raha ny vavaka izay tao amin'ny fivoriam-bavaka, hoe mitraka mijery ny lanitra. Aoka isika tsy hijery intsony izany ny tany, satria ny tenin'ny fanahy masina teo am-pivavahana hoe mitraka mijery ny lanitra. Izany hoe aoka isika tsy hijery intsony izao tontolo izao, fa ho rava izao tontolo izao, fa aoka isika hibanjina amin'izay ny lanitra, fa ho avy Jesosy hampiakatra antsika, izay masina ihany, izay mijoro tsara ihany no ho tafiditra any an-danitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen.